Araka ny fotoanan'ny fanomezana omaly dia tafaraketsika amin'ity androandroany ity ary dia atolotra ny arahaba mba hampirarintsho ary ratratrany ampisakafony ianao dia mirarinao azo tomany izay ary manasanao ihany koa anaraka indray ny fampahalalam-baovao amin'ity takariva ity. Ny tontolom-baovao miompana betsaka amin'ny zavamisy teny anivon'ny anteny miram-pirenena sy ny teny anivon'ny anteny miran-doholona izay niteraka fanohikevitra maro samihafa dia hoentina amintsika amin'ity takariva ity ny makasika ihany koa ny tontolon'ny fampianarana ambony izay nisina fivoriana Tsara ho an'ireo mpitondra ny université eto Madagasikara ny lafim-baovao makasika ihany koa ilay hetsika goavana salon de l'habitat izay nisokafana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ity androandroany ity dia nazahoana akom-baovao ihany koa ny tontolo politika aloha no hitondrantsika ny matoam-baovao amin'ity androandroany ity nitondra ny fahitany ny fahalanian'ny volavolan-dalana mifehy ny tetibolam-panjakana taona 2024 ny solombavambahoakan'i Benenitra Randrianandraina Théophile Tsara kokoa raha mihoatra ny tamin'ity taona 2024 ity ny volavolan-dalana izay lanina ho an'ny tetibola ho amin'ny taona ho avy antony nandrisika azy andany izany volavolan-dalana izany ny atsara nyity volavolan-dalana ity. Omaly sy ady nandany ny lalàna mikasika ny tetibolam-panjakana 2024 ny teo anivo ny antemera-pirenena anisan'ny nifidy ny nandaniny izany ny vondrona parlementaire hiaraka isika raha ny fanazavana no entiny lehibe nyity vondrona parlementaire ity ny depute ny Benenitra Randrianandraina Théophile dia tsara kokoa mihoatra ny tetibolam-panjakana teo aloha. Raha jerena aloha tamin'ny fandanena hatramin'izay ny fahitako azy dia tena lany amin'ny fomba tena hoe amin'izay farany isa ambony zany igny tetibola 2018 igny satria tsy latsaky ny solombavambahoaka 9 no nandany azy tao. Za moa zany resy lahatra satria resaka fandriam-pahalemana moa ny tenenina voasotra ao anatin'ny tetibola 2018 io fa nampakarina daholo aloha ny isaky ny ministera. Za mba tsy hijeriny ihany fa naniato aminay assemblée nationale nampakarina ka ny folo alinday no anisany nahazo tombony ary eo indrindra no naharesy lahatra izy satria marina kosa ary isorana ny ao amin'ny ministera ny finance nijery akaiky ny folo alinday satria ny zavatra mampikaikaina ny vahoaka manerana ny mosy na tanàn lehibe na andrenivohitra dia resaka tsy filaminana. Eto zany zaho mitodika amin'ireo mpitandro filaminana mba tsy hisy intsony zany ny fialana tsy hisy intsony ny hoe ailika amin'ry fa hoe tsisy vola haniakatra eo amin'ny 50% ny tetibola ny folo alinday zany isorana ny fitondram-panjakana zay tarihin'ny président hery rajonary mampianina zany satria hita i président io fa tena mijery tokoa ny fahoriam-bahoaka. Rehefa avy nandalo teto anivon'ny antemera-pirenena dia hodiniana ny eo anivon'ny antemeran-doholona ny lalàna mikasika ny tetibolam-panjakana 2024 andrasana raha toa ka isy ny fanovana hoentin'ireo senatera ny Madagasikara.